Midina ifotony kosa mijery ny asa fanamboarana ny EPP iray ao amin'ny commune Fiferana, distrika Navaradrano, ny lehibe ny distrika sy ny député filohan'ny komity foty ny fampandrosoana any an-toerana Androany, fanadidina Ansa Rabedor. Manaramaso ny fandehan'ny asa novatsiany fanjakana vola amin'ny alalan'ny CLD na ny komity foty ny fampandrosoana ny lehibe ny distrika sy ny solombavam-bahoaka amin'izany izany. Ho ana Navaradrano manokana ary dia ny asa fanamboarana ny EPP iray ao amin'ny commune Fiferana no nijeren'ny député Benjamin Andriamtantsoa niaraka tamin'ny lehibe ny distrika Navaradrano Androany. Fotoana ihany koa nampahafantarany lehibe ny distrika Navaradrano tamin'ny vahoaka ny Fiferana fa ity député ity no filohan'ny komity foty ny fampandrosoana ao amin'ny distrika Iadidiny ka adidiny ny mijery ny fandehanan'ny asa fanamboarana toy izao. Resaka CLD moa dia atao ty dia le fampandrosoana ifotony zany dia iaraky ny arantsika mahita zao dia adidinay amin'ny mahafilohan'ny izany komity fampandrosoana ifotony na CLD zany masolom-bavaka profity teto Navaradrano tena zany ny mijery fandeha ka dia eto moa zany dia amin'ity faritra ato amin'ny commune Fiferana ity dia fanaovana an'izao fanitarana sy fanatsarana an'izao sekoly EPP eto zao ka dia raha antsika mahita zany dia mampirisika amin'ny Ramatotalea ny frame rehetrarehetra eto zany amin'ny fikojakojana ireny ary ihany koa dia mbola amin'ny titoana ity mbola misy ihany koa ny sorabola ao anatin'izany lalàna momba ny teti-bola pirenena zany na ny loi de finance dia akinina indray any amin'ny zareo any amin'ny commune no fijerena ny izay ampiasana azy. Mandray anjara mavitrika amin'ny asa fanamboarana ny vahoaka mahazo tombotsoa toy ny manao manœuvre mandeha araka ny tokony ho izy ny asa ary antenaina fa ho vita tsy ho ela ity EPP ao amin'ny commune Fiferana ity ahafahan'ny ankizy ao an-toerana mandrato fianarana ao anatin'ny sekoly mendrika izany ianarana izany ka dia ahazo vokatra tsara ho tombotsoan'ny rehetra.